Izao fiatombohan'ny taona litorjika vaovao izao izay ankalasantsika ny fiavian'ny tompo no mampitantsika amin'ny fankalazana ny taonjobily lehibe. Ka ny jobily ny fomasin'i Jesosy izay manambara ny fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona no manamarika izany sady ivon'izany fankalazana izany. Na dia manjaka eo amin'izao tontolo izao tokoa aza ny famoiza-po sy ny tsy fifampitokisana, dia mijoro vavolombelona mandrakariva ny Eglizia ary mitaona antsika ho mpivahiny ny fanantenana. Manentana antsika indrindra ny Papa François amin'ity volana Desambra ity hivavaka ho an'ny mpivahiny mitondra fanantenana mba hanamafiorina antsika amin'ny finoanany ny taonjobily vao manomboka ka hanampy antsika hamantatra ny Kristy nitsangako velona eo anivon'ny fiainantsika sy hahatonga antsika ho mpivahiny mitondra ny fanantenana kristianina. Raha jerena sy dinina tokoa ny zava-misy ankehitriny dia toa mahakivy ny mieritreritra ny ho avy. Ohatra amin'izany ary efa miatra aza ny tebotebony ireo ray aman-dreny manahy ny tsy ahavita ny adidiny amin'ny zanany. Toy izany koa ireo mpianatra manahy ny tsy ahita asa mendrika rehefa vita ny fianarana. Na dia tokony ho feno fanantenana mamiratra aza ny ho avy dia toa lasa fiantsiana sy mampatahotra. Ny fanantenana kristianina, hoy ny Papa François, dia fanomezan'Andriamanitra mameno hafaliana ny fiainantsika. Tena mila izany isika sy izao tontolo izao ankehitriny. Ny fanantenana dia hoariny amin'ny vatofantsika, afatotra amin'ny tady mahazaka sy atsipy any anaty rano ary mitsatoka any amin'ny tany. Mila mihazona mafy amin'ny tady mahazaka ny fanantenana isika, hoy izy. Nisy ny fampianarana nataony nandritra iny valana retina Covid-19 momba ny sambo kely niondranan'i Jesosy sy ny mpianany izay nailangila ny tafio-drivotra sy ny onjan-drano. Mampatsiahy ny fahosan'ny olombelona sy ny korontana iainana manoloana ireo sedra maro hatreny izany, hoy ny Papa. Nambarany tamin'izany fa toy ny miara-miondrana atsambo kely iray ihany sika olombelona rehetra, samy oza sy very-hevitra, kanefa samy manana ny maizy azy ny tsirairay ary samy ilaina daholo isika. Antsoina hiara-ivohy ny sambo kely isika sady mahatsapa avokoa fa ilaina ny mifankahery. Tokony ho tsaroana mandrakariva fa ny tany iray ihany izay tranobe iombonana no misy antsika rehetra, ary raha ny tokony ho izy dia tokony ho tafita miaraka ny olombelona. Ny fiombonana sy ny fangorahana no lalana hitondrana ny fanantenana eo amin'izao tontolo izao, toy ny vatofantsika atsipy any anaty rano lalin'ny tontolo ankehitriny feno hakiviana. Manentana antsika ny Eglizy hiara-dia, hiara-hitady an'i Kristy sy hiaona aminy, fa izy ihany no fiainantsika. I Kristy no vatofantsiky ny fanantenana ho antsika, hoy ny Papa. Miantso antsika ny Eglizy ho mpivahin'ny fanantenana, ankalaza ny fiainana, hisafidy ny lalan'ny fanantenana sy ny fiainana, fa tsy ny lalan'ny ankiviana sy ny fahafatesana. Ary ny jobily lehibe ankalazaintsika dia dingana iray lehibe amin'izany. Dao fenoana ny fanantenana kristianina izay fanomezan'Andriamanitra ho antsika ny fiainantsika, ary aoka isika ndray anjara ho fitaovana eo am-pelantanan'Andriamanitra mba ho tonga any amin'ireo rehetra mila azy ny fanantenana. Tsy manodoka, hoy ny Papa François, ny fanantenana. Tsy mitondra any amin'ny ankiviana velively ny fanantenana satria miorina ao amin'Andriamanitra fitiavana sy fangorahana ary famindram-po. Ny fanantenana no toe-panahy manome hery antsika hiroso mandrakariva eo amin'ny fiainana. Ny fanantenana no manohana ny finoana sy ny fitiavana. Ny fanantenana no manosika antsika tsy hionina amin'ny ankehitriny sy ny hita maso, fa manentana antsika kosa ino sy hitia ny tsy hita maso sy ny mandrakizay, ino fa na dia izay tsy takatry ny sain'ny olombelona sy izay heverina fa tsy mety ho tanteraka aza. Famantarana manokana mamelona ny fanantenana kristianina ny fisokafan'ny varavarana masina amin'izao taonjobily izao, koa engany isika atsiaro ny fitiavan'Andriamanitra sy azoto hisokatra amin'ny hafa ho mpivahin'ny fanantenana mamaly fity ny fon'i Jesosy.